Atolotry ny radio Don Bosco anareo anio ilay tantara mitondra ny lohateny hoe valifaton'ny maty nosoratany Rakotondrafara Jean Paul ho velominy Fetra Sarobidy Le Mec miaraka amin'ny Vantso ny Ravo Ioly ary Saloy nandre feo sy nanatotosa tovra zana mamonjy sy Ioloso Rehetra roto Ai ve mamy Mandrosoa ka manao ny mama salama tsara ihany rehetra Mandrosoa dia mipetrapetrahy sotra rehetra ka manao ahoana daholo rehetra nareo aty zao manao ahoana izy dahakely eo salama tsara daholo zay fa nareo any manao ahoana salama daholo ka ay mahafinaritra izany ka ary hitovongatsy eo ao izy ka ay ay ve mamy manao mama salama tsara anaka fa misaotra ka manao na daholo ny tanàna any salama tsara daholo tsara daholo ny any ka ka ina ary ny vaovao mamy manao lisy aho mianatra mafy angamby ka ny amin'ny lisy misy ange zao no atondiako aty aminareo mivady fa misina ary mama fa manino lisy fa misina tokoa lisy tsy maninona ka fa ny fianarany reny tiako resahana aminareo ve ny fianarany ahoana aloha eno ka hitanareo ihany moa raka izy fianarana eo amintsika io fa tsy de tsara le eto aminareo eto anefa tena malaza mihitsy hita tamin'ny vokampanadinana zany ny eto kosa aloha tena tsara fa misy ingeny ny sekoly mission ka zay indrindra ho ahy mba manakevitra zay hoe afindra ty lisy amin'ny fidirana amin'ny tom-pianarana manaraka raha mety dia honaka izy zany rotovo ny olana angamba aloha dia tsy hitako fa na zany aza leo mba ifampidinika kely izay mivady tena marina zany ry mama leo ngamba aloha mba ifampiresahanay fa tsy ho amam-bolana mantsy anay zany fa mamantonany eny za nga moa dia hoe mila valiny androany fa mba resahana aminareo melo fotsiny mba ahafahanareo mivady mifampidinidinika ndraiky ty zandrinao ty rojo zany ve ka tsy mba mila baikona mihitsy izy fa malalany ataony foana ato an-traniko diso mazoto indray aza indraindray izy aloha dia mahay manira tena tokoa sady na eo amin'ny fiarahamonina aza tsy mba miavina mihitsy izy fa mahay mifandray amin'ny olona tsara diso sarika loatra indray aza indraindraiko aiza koa ki dia hoe diso sarika ka toetra niny mihitsy any io be resaka io ka na be resaka azy nge rehefa tsy mandainga tsy tia fosafosa tsisy maharatsy an'izany mihitsy izy indray aloha tsy manana zany toetra ratsy zany izy ka ny fifandraisany amin'izy dakely koa tena mahavariana izy da aloha tena miraiki-po aminy izy koa tia azy ireo fa ny fianarany akiny asa raha mba hoarany tsara ihany somary ambany mantsy ny voan'le sekoly tany amin'ny zareo teny raha ny fahitako azy aloha arany tsara sady izy koa ne mba anisan'ny mpianatra nahay tany aminy tena tsy azoazoko mihitsy mifijiky lisy tovy reto ka tohatra ny vary sy ranobe loatra marina aloha fa sarika sy be resaka izy fa na zany aza toa mila ho sanginy ohatrany loka mahasary piserana ka ilisy
moa tsy ratsy eo sady ao anatin'ny vatany rano tanteraka. Mitovy indray lehilahy ka mety ho lavo mifakapanahy ihany. Dia koretso rojo dia efa mandefa fisainana lavitra sady makaratsy ho an'ny tena. Liziko ve dia vitany izany ihany koa. Aleo amin'izany eritreritro ratsany fa sy ohatry ny makaretina nandao amin'ny zavatra tsy misy fotsiny eto a. Ahoana izao? Tena tsy vanon-toetrinareo. Sanao very tovy ny manitsakitsaka amin'ny rahavaviko sady amin'izay indray dia ato atokantranoko mihitsy. Ary indriry lesy dia sandriny amadika azoko indri. Dia izao ve no avalindriny fitiavako indri tsy vanon-toetra mihitsy indri. Tsy enatra tsy tahotra mifanafisafy sy mifanorokorika ao mpandriny eo. Raha mbola naharitratra angamba vao tonga dia zavatra hafa mihitsy ny tratrako teto. Indrindry mivoakany maharikoriko any mahita indri. Lasindrio lasindri na tsy verina totsony aza tsy rarahako. Lasa mandehana aloha ianao mivoaka ary lisy. Dia sanao very tovy. Tena tsy nampoiziko. Mifona kia. Tsy hita fa lisy ange manitona be sady tia raha teo. Tia lehilahy mahay vandoa. Dia tsy mba niserana tao andohanao akory ve izay telo mianaka. Rojo amin'ny fona kia. Maty kia ianao fa tsy lisy mihitsy akiny andravako ny tokantranotsika. Ahitrahitra amin'ny matanora fotsiny iny ho ka sahinina izany ianao fa tsy araka amin'ny lisy. Sady ho alefako mody ihany koa fa toa andrato lehilahy ny fondrany aty fa tsy andrato fianarana ka. Aza tao an'izany kosa ki izy fianarana efa mandeha tsara io ve? Fianarana. Efa hita fa mangala-badin'olona sady mirafy amin'ny rahavaviny izao. Roako iverina any amin'ny mamany io. Aleo tondroiny olona molotra any. Rojo marina fa diso izay fa na zany aza mba eritrereto lalina aloha vao manapa-kevitra ianao Fa nareo angamba nieritreritra vao nanao nataonareo. Saza ihany tsy maintsy mieritreritra. Afarako mama dia alefako io. Asanao fa mba miteny fotsiny ahy. Aleo misy re tsy hoetiko modika aladondrony io fa manafitoana sy makararindro fotsiny Aleo mezany namany ihany. Dia ahoana nefa ny fianarana ry mama? Ka inona moa ny fianarana andeha eo ny fianarana sy ny fanadanana vadin'olona ve ety hiaraka Asa re ry mama? Tsy asiana hevitra betsaka reto fa hoetiko mody io Ka rehefa nandinika lalina nefa ry mama dia aleo ihany izy angamba noho ny fianarana eto fa ny fananarana azy no atao betsaka. Olona oatra ny ve reto olaitra ny balan'ny fananarana sady mbola hiara hitoetra eto mandavantaona ve? Tsy mety reto ka. Eny misy marina ihany ny mama saingy izao koa ny ahoana ozy indri ny fianarana aloha mety ho simba tanteraka fa alany andro mifindrafindra eo izy. Aleo reto dondrona tanteraka any mandany vola fotsiny. Ka ny fialana eto aminay koa ny ry mama tsy hoe anome antoka tanteraka fa tsy fanadalantsony izy tovy hoe ntsika ve ahitsy ihany amin'ny afina any. Nitovy koa tsy fantatra izay vivadiny raha miala eto lizy. Sady ny tanana zatra mitsotra koa ngery mama ka sarotra avokony raha sanatria ampirafy ihany tovo. Aleoko mena amin'izao zava-misy zoto izay hoe vehivavy hafa foana nitsaka tsahany ahany fa vao maika ho losa. Mety ho potika tanteraka ny tokantranoko. Dia tsy haiko reto fa aleo hoentintsika mbavaka ankinitsika amin'Andriamanitra. Izay indrindra ngery mama fa dia eny misaotra anao. Andriamanitra, apetraka eo am-pelatananao ny fiainako. Mangiky ny kapoaka sotroka tsaroako ilay tenao hoe na
nareo izay vesara-pahoriana vy manantona fa zampotony anareo. Matoko ny teninao atomboka mitototo aminao. Mafy loatra ty mahazo ahy. Hitovy sy lisy fo maika mifanadala tsy menatra amin'ny mpiaramonina intsony. Zao vo ny fanjara ratsika io. Ampio Andriamanitra. Isoroko anao aloha fa mbola tsy rava ny tokantranoko hatreto. Mba azavory tompony saindreo vadiko sy sandroko ireo. Mba hatsapahany tsy mety ataony. Ahitana ianao? Ny ankizy nga mbola tsy misy ato. Lasa lalao izy daka. Ary lisy mbola tsy nirava? Mbola tsy tonga ka. Tovo. Ahoana? Tsy hanao seromonina aminao akory. Ary tsy hitenjony fa olon-dehibe nareo. Ozakaiko ny azo fijaliako ary minao fa mbola ho tsapanareo ihany izany ray androany. Fa ny fiangaviako anao raha mbola tianao ny tokantranontsika dia tandremy fotsiny mba tsy hananjanaka aminao lisy. Aza manana eritreritra an'izany. Angamo ny tokantranontsika ihany no simba amin'izany fa tsy ny fiainara lisy koa. Eny e. Ny fiaina amin'ny manontolo. Ny tsara aloha rehefa mahatsapan'izany ianao. Nefa na zany aza mba mieritrereta ihany ry ny any ho zakako foana e. Mafianty entiko tika. Dia efa tsy miafina ny fiarahamonina intsony mihitsy ny ataon'ny tovy sy lisy. Marina tsy ohatran'ireny mpivady ireny mihitsy izy roa. Eny efa nakeniko tamin'Andriamanitra ka ho zakaiko. Hivavaka ihany ana izany aza mba ho vita soamantsara ny fianaran'ny lisy. Amin'izay tsy maintsy miala eto aminay. Izay sisa ny fanantenako. Indraindray ohatry ny nanenina ihany nandray an'ny lisy teto. Saingy mifanaova-tsotso mba nenenany. Sady poreta-po amin'ny tena ihany raty aho. Sady angako moa nisy nanam-po an'izao tany am-boalohany. Vita soamantsara ianao ny fianaran-drika eto ry lisy dia anao inona indray zao ny? Ka hiala sasatra kely any Andrimama aloha herinandro vitsivitsy dia avy eo ngamba hitady asa. Mety izany ka. Mila mitady asa marina ry. Ka inona moa ny anarana raha tsy izany? Ny fiainana koa tsy vita mora. Izay indrindra manko. Rono maninona raha mangataka mpianatra ao amin'ny sekoly ny anaran-dry ihany sa tsy tia mampianatra ndry? Mbola tadiaviny ty tovy ty hijanona eto vonikala ratsy io. Ka tsy mbola ansaina an'izay aloha e. Sady tsy nieritreritra ny ampianatra fa eny e aleo aloha toniako. Na zany aza ela fandinihana fa sao dia taraka lasa ny olona. Eny fa aleo aloha tonihana tsara ho aho. Marina izany. Dinio tsara aloha vao manapa-kevitra fa tsy mora neny mampianatra e. Ngamba hitandry ihany no mahazo ny mpampianatra ao aminareo ao. Misaotra n'Andriamanitra aloha fa tsy niraisin'ny zareo ampianatra eto lisy. Raha ny henoko tamin'ny mpampianatra matoky aloha dia io toetra ny miaraka mitovy io mihitsy tsy nandraisan'ny zareo azy fa mifanohitra tanteraka amin'ny fanabeazana ara-panao amin'ny sekoly. Azo omenao tsy ny Andriamanitra raha faly sy misaotra anao ny amin'izany fa tsy miafina aminao amin'ny zavatra rehetra. Tsy maintsy mitandrina amin'izay zao tsika. Fitiavana miafina sisa ny atsika. Fa ahoana? Fa misy inona? Ka misy olona miaraka amiko any e. Ary tena matotra ny fiarahanay. Ve dia ohatran'iza hono izy izany? Dia mba iza koa hono ny anarany? Izy ihany e. Tojo ny anarany. Tojo?
Zany ve tsy ho afangarondre mitovy ihany a. Litera ray ange mampiavaka ny anaranay roa lahy. Ka za koa aza mba varinako. Aza hitako ka rehefa manafosafo azy iny ndreka makafidy. Ny anarako ny voatony. Asa dia miretirety eo rery tovo raha tsy olona tsy misainako. Fa tena tindrivy aloha izy zany. Izy aloha tiako e. Sady matotra ny eo amin'ny fiarahanay e. Matotra honako. Ka vady amintsony izy. Fa tena atokisandry mihitsy ve zany izy? Hatreto aloha dia matoky azy ahy e. Ny tenako indray aza ohatrany tsy atokisako. Nofisiko ve? Zay angely lazako teo hoe mety ny anarako any voatony rehefa ao anaty fahasambarana miaraka aminy. Aza miretirety ho afa. Zay fotsiny ankinafina sisa ny ao anatsika. Oda kira soka. Ay Vendry e, mandrosoa. Manahoana kia? Salama tsara. Mitondra vahiny kia? Ay, manahoana ianao ry tovolahy? Mandrosoa nareo e? Manahoana tompoko? Mandroso e. Tovoa, misy vahiny e. Mipetrapetra-nareo? Misaotra tompoko. Fa izy zany vahiny ato zany e. Zay ihany rery tovo a. Ay ve, ka manahoana nareo? Salama tsara. Izy aloha ny tojo e. Izy miaraka amiko. Dia izy indray ry tojo no rojo zoko a. Dia izy ny tovy vadiny. Ay, dia faly mahafantatra anareo tompoko. Zay ko toraka izany. Sady faly mandray anao koa e. Dia misaotra indrindra e. Ka inona ny vaovao anareo e? Manahoana ary mamany? Salama tsara izy fa mampamango hony e. Dia misaotra azy aky. Ka inona ny vaovao raha zao da? Tohatra ny lasa eritreritra fotsiny anie no zany e. Ka ohatra ny variana ihany ma za mireto anarantsika. Ny natojo, ny nao rojo, misy tovo, ny an'lisy ihany zao no ohatra ny hafa eto. Mahavariana tokoa e. Ny alisy nge zao tokony natao hoe tosina, losina, iza sa ahoana tsy haiko. Vazivazy ihany zany fa inona aloha ny vaovao anareo e. Iny e, misy vaovao ihany ka. Inona retsy? Tsy izany fa hitondra ny ray aman-dreny iseho ny tojo amin'ny herin'ny sabotsy e. Dia ny Andrimama dia mba miantso anareo zany zay mba hifanotrona. Ay efa tena vonona. Ny tsara kosa zany ko. Ka roviana hono ny vodiondry, ny soratra sy ny mariazy. Eny e, ho avy tsy ho ela zany fa amin'io sabotsy isika mahafantatra azy. Ay, dia tsofindrano zany nareo e. Tena tsofindrano tokoa nareo reto a. Tsy ho azo tsampona anie ny fikasanareo. Misaotra betsaka. Tena fa mba matotra marina aloha ve ndry ity vao andeha hanambady Ory mama, raha tsy favonina ve dia ampandroso andro tojo sy ny ray aman-dreniny. Eny e, mety mihitsy koa aloha ny andehanandry manambady e. Efa ela loatra izay sarindry adala tamin'ny fitiavana zay ka. Indray nareo anapepepo foana tsy. Ka mananandray ihany aretsy raha mbola afaka mitiny a. So dia lazainareo fa mbola mifanadala mitovy foana koa re e. Asa, iza mono mahita. Ka tandremy ihany retsy ny fitondratena so sanatry. Sanatry manininy e. Aleo aretsy andeha vetivety ka. Fa ho aiza nareo? Misy zavatra kely jereko vetivety e. Ndao ary. Ary mafatapata zavatra ngamba mama matombo teny ohatran'ireny ka. Tsy dia hifamaly betsaka izy dia aleo manao ny teny tsy lohibody ohatr'ireny. Ahoana marina tokoa ary ty zaty e. Efa manana fofombady nefa tsy mbola mahafoy any tovo. Tena miazakazaka mihitsy aky tojo ny fotoana e. Ray volana zaty izay no avy tamin'ny mariazintsika. Hitakiko, tena marina zany e. Sady ohatrany tsy hitahita koa. Zao na le fotoana mba nerahana ny ala sasatra kely aza tapitra sahady. Nefa tokony mbola hitoy le vola tantely. Ka ny vola tantely angeky chérie azo atao foana Ka mandava tsy hiasa zany. Ahoana moa tsy hiasa e.
Izany vola tantely izany koa nge tokony hoe fiarahampivady miaina ny fitiavana ny fanolorany mba hisiany fiadanana ao atokantrano sa hoanao izy indray? Eny tena hevi-dalina be ny ianao izany. Ka ilay fitiavana teo amin'ny fotoanan'ny mariazy anie tokony iainana mandra-pahafaty tsy hoe miamena rehefa mandeha ny andro sy ny volana ary ny taona. Marina aloha izany amin'izay afaka miara-misedra an'izay olana mety hitranga. Izay indrindra mantsy ary ny mahatonga ny disadisa ao atokantrano anie dia izay fiainan'ny fitiavana izay ihany. Ary adiny ao anevitra ao izany telefony mitovy izany. Avelohana anao fa za koa tia mbola sahirana. Nefa soa dia mba fianakaviana azy izany. Izay efa nijanona. Ary nandefa mesazy izy izany. Fa iza ary izany olo izany. Ohatry ny tiako jerena ihany fa soa dia mba zavatra maika. Aleo jerena ka. Inona ny vaky ny ato? Ary avy aiza hoany? Toa avy any amin'ny kalalizy. Fa misy inona? Dia ho sanatry ve mbola mifanatala ihany teo e? Aleo vakiana rangaty ity ho ity ao hoe bonjour, tonga avady rapitso raha afaka ianao fa tsy ho ato tojo fa hariva be izy vaotafody. Andriamanitro, tena tsy nandiso any ahako. Mbola mitohy ihany ny adalantreo. Andriamanitro, tena tsy rary ntsony. Inona reno ataoko e? Ovakiko batsilana any amin'ny tojo ve? Tsy voamaika koa ve horomotra reny tsy misy saindrendra isarahany tojo ilay mahaifandohiny. Aleloha rangaha fonoana fotsiny ilay mesazy ato mba tsy ho hitany tovoa. Dia ho hita eo ihany izay tokony atao. Diretsy ry rojo a. Oay, ay ve mamy? Mandrosoa mamy? Ka manao ahoana daholo naretsy nareo ty? Izao, salama tsara daholo fa nareo any manao ahoana? Manao ahoana mamy izao? Izay koa tsara daholo ka. Ka ina ahoana ny vaovao any mama? Tsy dia misy fa tsidika anareo fotsiny aka. Ka inona retsy ny vaovao? Ho lazaiko azy fa re. Andry izany anie toa ohatran'ny varim-bariny. Tsy hoe variana fa nieritreritra kely fotsiny ka. Mieritreritra inona retsy a? Mama, ny alahelo tsy ambaravana ho ny zakany tompony ihany. Fa ahoana retsy a? Fa misy inona? Hafahafa anie izany tenindry izany e. Loza ny hery mama fa ay mbola miaraka tovy sy lisy e. Maninona hoe? Izany ho mbola miaraka ireo. Andriamanitro. Izao ary mama vao tohotry ny kivy a. Ny taona maro teto ny ezahako ny leferina satria mbola nanany fanantenana hoe mbola ho afo ny fotoana ilan'ny lisy eto aminay. Indrindra tsy maintsy hanambady izy. Izao nefa dia fa izy aloha ny lazan'izany tamindry e. Sa indry mihitsy ny natratrandry zareo. Hitany mamy io telefony tovy io? Hitako io. Adininy teo io. Naneny foana io teo fa tsy niraisika fa mbola nanao zavatra kely tao an-dakozia. Farany dia tsy nianjo intsony ilay olona fa mesazy no nalefany. Sary mama fa tsy fombako mihitsy ny mamaky mesazy ny tovy nefa tamin'ity indray mitoraka ity ohatry ny hoe nisy zavatra nanindry mandry azy izany dia nivakiko. Kanjo inona ozy mama? Fa inona retsy ny tao a? Mesazy ny lisy manafatra ny tovy ho any amin'ny rapitso hoe fa hoe tsy ho ao ny tojo. Marina ve retsy? Izany angeny ny zava-nisy tato ry mamy. Vao ny fafako teo mihitsy izao ilay mesazy mba tsy ho hita ny tovo. Tena lalina izany. Ary tena efa nahasesy doza mihitsy anie izany kaladondrony iny. Tena tsy azoko ekena ntsony kosa izany e. Olona efa manambady ve? Aleo fa leoko any mihitsy iny ka rapitso dia rapitso. Tsy afaka ningina ntsony a.
nahagaga koa ngery mama ny nanatiny nitovany le telefona sy nahasahiny lisina andefa mesazy nefa dia tovy efa tsy mandray ka zay eny lazako hoe nasesidozy kala ratsy vitan'iny ny marina koa ane retsy tsy maintsy mipotra eny fony aleo fa ifakahita amiko iny raha pitso hoe tsy anakananao ary mama nefa tsy ampirisika anao ihany koa fa zay fantatro fa mety atao hoe tandremy fotsiny mba tsy ho fantatro toto zany a Tao mama Ondry fa iny ty mahataitetrandry iny ka atao tonga tampotampoko nareoko sady salasalan'andro fa misy inona manahoana aloha mama aleo aloha androso fa eto ambaravarana fotsiny ve zany iresaka amindry mandroso mama mandroso ary ny vadindrenga tsy ao tsy aho izy fa nisy dina lehany ka ody eto andro sa hotratra rivany dia tsy fantatro fa ahoana misy ilay mama zay nga fa inona marina aloha no nahataitran-driny nahita teo e nga za moa dia hoe taitra hoany teraka talohan-dreny ahy taitry-ndry nahita satria olo-kafa no nandrasandry kanto zany no mipotra tsy azo koa zay tianareo tenenina fa tsy miandry nitovy moa indry io sa mbola maly ray andriamanitro fa ahoana koa ny nalalany maman'izany losy ty tsy matendry ary aza manadio tena amiko tsony fa za mihitsy no namaky ny mesazy nalefandrio antovy zany tokoa ny hoe adala ny manina ka tombady no afarana tsy misy fahafahandrehan'izany eo nitsidika tany amin'ny rojo maly tsy tao hitojo fa hirojo ihany ny tratrako adiny tovy teo mbola tabatra ny telefona dia nisy nandefa mesazy izy hirojo mbola tany an-dakozia tsy fantatro koa fa ataona sesidoza koa nijery an'ilay mesazy na dia fantatro aza fa tsy fahalalam-pombo zany ary mbola tsy nataoko mihitsy fa dia novakiko ilay mesazy ndry ka ahoana mbola maly ihany ry zany fona mama mifona mibaraky rehefa manambady findry dia mbola manohy ny adalandry ihany raha zao moa ny fantatry ny vadindry dia ahoana amory mama tena marina mifona tena tsy hanao tsony mihitsy zao no izy sokafo tsara sofindry efa reraka amin'ny fananarana andry fa indry efa tsy laitra ny bala ny fananarana tsony ka ny teniko farany amin'indry dia tsotra raha mbola hitako na heniko na fantatro fa mbola miaraka miafina amin'ny tovitovy indry dia afo izy hatreo aroa fa ariko tsy ho zanako tsondry dia mazava loatra koa fa tsy maintsy ho fantatro todo zany ny antony anariko andry zany tsy miverina amin'izay teniko izay tsony zay fa lasa tsy laiko mihitsy indry mielingelina any amiko ao na eny amin'ny rojo eny Allô manahoana tovy manahoana kia ka inona ny vaovao andry manahoana ny tokantrano-dry ao tovy aoka farana tanteraka amin'izay mihitsy ny amintsika fa ahoana kia nga nomely le ry fahasambarana feno nga lisy kely tsy vazovazo tsony tiry tovy fa tena resaka tsy maintsy misaraka tsika fa misy inona tsy te sara-panambadiana sady tsy te ho arimy mama koa fa nisy inona ry lisy fa tena tsy azoko mihitsy ange fantatry mama fa mbola mifanadala foantsika sy ianao dia entsitra ny teniny fa ho ariny tsy ho zanantsony ony zany ve izay ry tovy fatapahako amin'izay sotratra ny tojo eo koa ka nanao ahoana ihany izy tato ry tovy io efa mahatsiaro tena ihany aloha saingy mbola tena reraka be mama ahoana anaka aza mbola miresaka be aloha efa kaiky angambary mama andray ary izy tovo aza mbola miresaka aloha fa so mandreraka anao tovo ny zanako aza mpitsalena
aza miteny azany ianao rojo eno a aza miteny izany retsy a mbola mitsabo ane isika e manana finoana fa ho sitrana ianao e zanako tsy ilaiko tesaindreny kely tandremo rotovo fa sao dia ampijalianao ny zanako aza miteny izany amoky rojo a tsy maintsy sitrana kindry a resy ary mama resy metraketrako ny fiainana tandremo ny avatra rotovo aza miteny azany ianao rojo mampatahotra aza ny teninao zany fa maninona ary ianao manafatrafatra be toy izany e zay ihany rotovo raha lasa tandremo ny zanako tsy ilaiko izy vehivavy azolona ho aka anelin-kelina ny fifangatiavanareo telo mianaka ianao ve zany eny emiko zany ary matoki ianao e dia aza miteny azany somoky fa manana fanantenana fa tsy maintsy ho sitrana ianao e any eny dia izay rotovo mahereza fa itsinjo anareo telo mianaka foana dia tandremo ho any zanako oay fa manina izany ra mama rojo mama rojo azalozanao resay e rojo andriamatro fa ahoana mama tena tsy namana tsony tirotovo marina ve mama rojo fa tena ahoana re lozanao sahady izay telo mianaka e rojo mifona re mifona e rojo rojo tsy maro izany e tsy maty ianao e dia ho aiza zany izay ray lozanao dia ho aiza izay telo mianaka e mama tena marina ve mama maheresy zany atao maheresy mama mifona mama mifona mama milela-palaty natoky any angamba natonga izao aretina tampoka anazo anytotsy namoy izany any tao anatin'ny andro vitsy izao dia lasa tokoa ve le vadiko be faneferany ty lozako e Andriamanitra mamindrafo amiko Andriamanitra sakafaka fa lehilahy ianao a hatreo reo adidy mavesatra napetrany aminao fa efa ranoraraka reo zany tsy azo rofina ntsony rojo ok'izay ary ianao ataotra malimaly kendrika fa manahoany mamany raha naposiko rototo tsy nandeha nitsidika tany mihitsy fa ahoany fa nisy inona ka vao nahita any mama dia natsiaro any raha tompoko vavy gamba dia tena tsy letrako ny nahita ny alahelony any ka nazaha koa avy nanjary lasatra amin'ny maso eny mafy ihany kosa aloha ny nahazo azy zanaka mbola tanora kely iny ve fa inona tokoa ny nazo nyrotsoka nafaty azy tampotampoka iny tsy dia fantatro loatra mihitsy koa ka le zanany koa ny tena mampalahelo kely dia kamboty reny sahady ho sahirana ihany raha zokolahy fikarakarana an'ireny ka tena mampalahelo tokoa aloha reny zazy reny e dia inona ary mba resaka reo mianaka tany aloha fa tsy ka efa hoe nasainy nody afa tsy navelaniditra tao ohatrano koriko zany hafa ihany zany ka tsy tokony zarany azy ave mba tonga tany ianao nitsidika azy ka efa hoe ohatra mahita ny tompoko vavy ony izy mahita dia tsy zaka mihitsy ony nareo ry vavy kosa aloha tohatra misy tovizana be mihitsy fa na dia zany aza mba satroko aneny mba hoe nijanona niaraka taminy fa zay ary ny zava-misiko aleo ary fa hitsidika azy any amin'ny sabotsy Lisy dia
tsy mba noeritreretindry akory ny fahafatesana rojo tsy mba mangoraka an'ireo zanako kamboty kely ireo ndry ifampiresaka tsika manombo fetoka mareta fa ho avy andriny atezerako fonaki rojo fonakia mandehanaki indry fa matahotra inona no atahoran'zy miverindry fa resy ara ny lefitra tamin'ny adalana rio nandefitra tokoa satria tsy tiako kamboty verindray ny zanako aleoko zany mizaka ny fahoriako toy izay ny zanako ny tsy ohatra nyresireny nandefitra ihany koa aho fa najako ny voadina toko teo ambony hotely ary nandefitra mba hitandrovako ny fihavanantsika saingy ataovy eo andohandry fa ety an-tany ihany risy misy fandeferana fa ty aminay aty tsy misy an'izany tsy misy mpivady tsy misy mpiravavy tsony ka sotra ny teniko andry fonaki rojo milela-paladiky razoky inona ny faladiako lelafindry eo izao no izy mitondra fahoriana ny zanako satria kamboty reny ao anatin'ny fahazazana fa ndry kosa hitondra ny mangidy fa ho kamboty zanaka satria tsy hiteraka mandra-pahafaty indrindry izay tandreko fa raha mbola mino miteraka indry dia miaindry no anaraka andriamatro famoviana koa reny nofo sa fahitany noforirinina sa fambaraloza nofotra ny nofo rehetra ihany endraka tsy anataranaka ho nefa zaza efa herinandro vitsy sisa dia teraka amin'ny voalohany zanako atao ohatra ny lasalamborona izany tato anatin'ny rona telo andro izay ny lasamborona hoana fa ianao koa tena tsy ohatry ny isan'andro mihitsy ianao ka mariny fa inona ny mahazo anao tsy maninona izany mihitsy ka tsy misy mahazo aho fa aza be eritreritra izany ka tsy tokony asa saina mihitsy anie ianao amin'izao toe-batanao ka tsy miasa saina aho afa matahotra kely fotsiny tsy azoko fa matahotra ahoana ka matahotra kely amin'ilay terakako eny fa inona ny atahoranao amin'izany ka samba ny ane any teraka ary tojo na izany aza aza matahotra izany natao an'ny vehivavy rehetra manambadiny izy any miteraka izany fa mahagaga ty ianao inona mahagaga anao ka izay ambolana maro nitondrano voaka izay tsy natahotra ianaoko izao vao hoe matahotra angamo za hoe matahotra fa mba lasa eritreritra kely fotsiny aho eny ary amboary mihitsy ny sainao fa aza be eritreritra izany ka eny rehefa ezaka nanahoana ary izay efa teraka ihany ary ve sa ahoana marina raha mba matombona mihitsy miandry eto an-dalatsara eto zaza moa ty miandry eto fotsiny tsy tafatombona to enzana ihany mba ny mahazo andray vehivavy miteraka reny iny eny mama fa nivoaka taoka aleo atonona aloha ka nanahoana ary mama efa teraka ve lasa vavy teraka fa ahoany to hafahafa be ny mamy izany tsy azo ilay zaza ary tojo tsy azo fa tsy azo ahoana ary mama tsy nety tsy nety fa naninona ary mama tena nataondry zareo atsirambina kosa angamba ka tsy nanao atsirambina mihitsy zareo na zareo akoa aza ny mba gaka fa zaza tokony novelona ara-dalàny ko maninona ny hoe tsy azo ka zay reny fandaran'Andriamanitra anaka fa atao ahoana ary lisy mba nanao ahoana efa mahazo miditra any azy zany izy aloha salama fa somary reratsiana ihany hiditra mihitsy sika izao ka zao ry tojo mila fankahirezana avy aminao lisy ka tandremo sao dia ianao indray no anampitrotraka azy atao ahoana fa tsy maintsy hiatrena ny zava-mitrangy eny marina izany teny mamy izany fa andao ary tsika hiditra
tojo miangatra ny lanitra tena kivy tanteraka. Aza miteny an'izany mahereza fa aza kivikivy izany. Voalohany zanako ane iny. Eno fa tsy atao makivy izany. Zao ngambakiny fandaharan'Andriamanitra. Tena matahotra ary tojo. Fa matahotra inandray. So tsy teraka tsony. Lisy aza miteniteny foana ianao. Firifiry ny vehivavy tsy nahazo zaza fa mbola miteraka somatsara ihany avy eo. Sady tsika ane mbola tanora vao manomboka miteraka. Marina reto izany teny toto izany fa ndry aza dia miteniteny foana eo. Aiza koa nisy hoe tsy nahazo zaza indray mandeha dia tsy hiteraka tsony. Ka tena diso fanantenana tanteraka ary izy mianaka. Amboary mihitsy ny saindry fa aza manao an'izany ka. Sady velohany koa izany resaka izany ka. Izay hatsaranao haingana izao no tokony ataontsika mba ho tiana malaky. Eny ary tsy kivy ve tojo. Tsy atao makivy ho izany fa izao ny fitondran'Andriamanitra e. Izany raha afako mahereza. Misaotra tojo. Zay fa vela kely aloha nareo mianaka fa andeha ho any ambitsabo dia karakara n'le razana kely. Ndao ary anaka. Efa mba volana maromaro anky izay ny lasa fa tsy tokony efa mba hiteraka amin'izay ve tsika sa ahoana? Tsy aleo ve aloha mba afaka iray volana fa ohatra mbola matahotra ny ary tojo e. Lisy fa inona indray ny atahoranao e? Tsy haiko fa ohatra mbola matahotra ho any hiteraka sao dia maninona e? Sao dia sanatria tsy eto eo indraiky. Fa inona ary mbola eritreretanao an'izany e? Efa 4 volana izay dia mbola zahany foana ny ao an-tsainao. Tsy haiko mihitsy hoe inona ny atahoranao ka. Tsy hainao rery anie ny vehivavy tsy nahazo zaza fa amboary mihitsy ny sainao e. Ka efa miezaka rehefa azo lazaina hoe adiniko ny zavatra nahazo ahy. Saingy rehefa miresaka an'izay hoe hiteraka izay sika dia mitamberina ao an-tsaiko indray ilay izy. Lisy dia tsy hiteraka tsony mihitsy izany tsika raha mifahazahoako ny hevitra ao. Aiza kosa moa no hoe tsy hiteraka tsony fa mba miandry keloko. Dia rehefa tapitra izay 2 volana izay dia mbola hiandry 4 volana indray. Mba eritrereto ihany Lisy fa mandroso anie ny taona na dia hoe mbola tanora azy tsika. Bevoka? Bevoka? Marina ve? Sao dia mba mivazivazy amiko fotsiny ianao. Izany kosa very tojo dia ataoko sangisangy aminao na dia ny fandrinao tehana ny taranaka fotsiny aza. Tena misaotra an'Andriamanitra raha izany. Fa mila mitandro tena be ianao manomboko izao Tojo. Faly ve ianao? Hatray. Fa ahoana koa ary izany fanontaniana izany? Fa ianao nga tsy faly ka? Faly ka faly tena faly rehefa faly ianao dia faly Hafa be izany firesaka ao izany. Faly fa ianao koa engany mba ho tonga soa ilay andro iray. Eno fa mila mitandro tena tsara ianao Endry fa mba inona izao no tianao ry tojo lasa vavy. Izay omen'Andriamanitra hoe tiako daholo ka. Na ataony kambana aza moa tsy maninona. Aiza kosa ry tojo ny ananako aina moaka zazakambana izany Sangisanga reto izany kanjo marina ny ianao fa izay omen'Andriamanitra ao dia raisitsika mpifaliana Izay indrindra fa tandremo tsy manao reraka be ianao. Eny akia. Fananiny ry izany ry tojo Io izy io tsy hay mihitsy izay nahazo azy. Fananiny ry izany e? Mbola reraka mama. Fa inona nahazo ndry? Tsy hay mihitsy ry mama fa tonga dia fanina teo izy Soa ihany ary fa teo dia mba voatanako izy fa raha tsy izany dia tonga dia nikarapoka teo. Andriamanitra dia ahoana ozy ny dokotera? Efa tena mitsabo araka izay tokony azo atao mihitsy izy ka. Tojo mahereza mokia aza dia kivikivy ohatran'io sa aza vehivavy mahay mampio ny tenako
ny aretako ny aretina na afaka niny zanatsika manga ny fotsiny. Tena kivy ahy indro ve zay ray teraka fa tsy azo tia indray vao mitsaika any ankibo de afaka ka atao ahoana zay ny fitondran'Andriamanitra ko. Enao ihany koa ngamba mahatonga an'izao e. Andray kosa Rotojo de sanao ve miteny an'izany e. Ka tia ianao mataotahotra lavity mihitsy ny tena tsy azoko e. Na zaza tokony hipetraka aza ve ny sainao tsy mitombona mihitsy fa mitaintaindava. Rojo fa heverinao fa fanahiniko ve mba tsy fidinao ange. Ka tsy azoko mihitsy ka misy zavatra mahazo anao mihitsy ngamba ao fa afeninao anahy. Inona ary nafeniko anao io e. Asa ka aiza koa moa ny alalako raha moditony fotsiny ianao rehefa io Tsy masoko. misy an'izany Rotojo Zao ve ianao tsy vao mainka atahotra indray de ngamba tsika tsy teraka tsony ko. aiza kosa moa ny hoe tsy teraka tsony e. Sika ary vao firotonako. Indray arako. Ka manao ahoana retsy nareo ato Rolisy a? Eo ihany e. Eo ihany ahoana retsy a? Ka hita mama ihany reny zavatra nahazo areniko. Tena lalina tokoa retsiko. Mahagaga mihitsy. Itojo zany ery mama ohatran'ny niova kely mihitsy. Niova ahoana retsy a? Tsy ahitana teny firotsony. Mangingina tao kivikivy ohatran'ny sorena mihitsy azy izy indraindray e. Ka mafy kosa aloha ny fahatsopana tena any. Indraindray azane izy miaya zavatra mihitsy. Miaya inona retsy? Lazainy fa hoe manafy ny zavatra aminy hony a. Zavatra inona hony? Ka le za ohatry mataotaotra foana io e. Tena hoe zany fa inona tokoa aloha ny mahazo andry e. Fa na za koa zany somary mba gagagaga ihany fa tsy afeniko andry a. Mama, ny alahelo tsy ambara havana hono zakany tompony ihany. Za nefa tsapako hoe mila olona mba hifampizarako ny mahazo a. Fa misy inona retsy a? Lazao fa renindriany ahy e. Iza indray mitarainandry io e. Tanao antsika mianakarery ihany nefa zao zavatra resako aminao zao a. Fa inona retsy zany a? Indri koa tsy lazaina ingana fa mampitebiteby ahy fotsiny ka. Hitanao andro vitsivitsy talohany terahako an'ilay zanako voalohany indro mama de niseho tamiko tamin'ny nofo Rojo a. Nanonofo any Rojo indry? De nanonofo hoe ahoana? Zao le nofoko. Retsy nisy an'izany a. Tsy tena ataoko zava-dehibe loatra le izy tamin'izay na de nampieritreritra ihany aza satria za koa moa efa niandry andro raha teo. Saingany tsy netezany iny zanako voalohany iny niteraka ny tahotra tato amiko. De mbola nisy an'iny zaza faharoa afaka iny indray koa. Inona no ataoko ry mama? Tena lalina retsy zany. Mampatahotra. Ka inona moa retsy no azo atao amin'izany? Mino ve mama hoe tena vokatry le nofo reny zavatra nahazo areny sa mba fifandrifiny zavatra fotsiny? Ary ny fiheverandry azy ahoany? Tamin'ny fahavoazako voalohany aloha mbola nisalasala ihany fa taorian'ilay faharoa de ohatran'ny resy lahatra fa vokatry le nofo reny e. Tena mety ho marina ny andry. Ka inona no atao amin'izany? De tsy haiko ry mama. Mbola velona izy sy ny atamiko fa nandefitra tamin'ny adalako. Sao efa eny am-pasana izy vao mampijaly ahy. Maninona moa retsy raha mamangy ny fasana indry de mba mifona sy mangata-pamelana aminy ihany a. Zany ve ny tokony atao izy mama? Zay aloha zao retsy mba takatry ny saiko a. Leo ary fa hoeny ahy e. Nefa nery mama ka efa nirarany tompoko vavy koa tsy fanerasera ny vady aman-janany e. Ka indri anga moa ho any amin'ny zareo e. Makany am-pasandrira zareo indri de mody. Ka raha sendra mifanena amin'ny zareo a de ahoana? Lazao fotsiny hoe namangy ny fasandrojo indri de izay de aza makany an-tranony e. Tojo
tojo mampalahelo aina betsaka ny zavatra tsy fantatro fa ny tena mampalahelo dia ianao tsy hanataranaka amin'lisy mihitsy. Maninona fa tsy hanataranaka ahoana ka? Tsy hanataranaka nareo sy lisy fa ahoany raha mbola mikiry hitondra vonkeo lisy dia miai mihitsy no anefaka sady tsisy zanaka ianao no anany tena. Fa maninona rojo fa nisinony efa fantatry lisy zany adinao ngary ny zavatra nahazo anao reny zanaka reo indro tsy mety reny. Nofo ratsy be sa fahitana iny ka dia nofo misy dikany koa ve iny? Tena mampieritreritra tsy mbola nanofo toy iny amarina nefa sady tena misy ifandraisany amin'ny zavatra niatra taminay ngely izy ary tia lazainy tompoko vavy hoe efa fantatry lisy to marina ihany ny ahako fa manafy zavatra amiko lisy ka aleo rangaho resana rapitso Lisy ahoana ke mipetra aloha ianao fa misy inona na ianao ary lisy fa tsy miteraka tsono ny ianao maninona tsy mahazo miteraka tsono mantsy ny marimarina kokoa iza koa ny tenanao an'izany zany aloha no heniko fiza koza ny manozona sy manelitsao zany sa le mpitsabo ny karakara tamin'ireny fahavoazako ireny ny teny an'izany ary maninona ny tsy mba nilazany tsy izy no ny teny an'izany kiza indray aza miseho mahalala amin'ny fahasalamako raha izany izany ve tsy tena manozona mihitsy efa fantatrao arahoany zaniko maninona tena tsy azoko mihitsy fantatra ahoana hoana dia tena tsy fantatrao tokoa ve zany fa ahoana koa ary zany tena tsy azoko inona ny tia mitojo atongavana ary totra ny lasa saina be fotsiny eny enao zany fa tsy valinao ay ka zany ve tsy halasa saina re zao ary itompoko vavy rojo no ny teny an'izany andriamanitro lozy iny ty lazainy tojo lisy ianao zany anie to tsy ao mihitsy maninona tsara hoe itompoko vavy rojo no ny teny an'izany olona efa napasana ve ianao ve mitantarangano ka zao nanofy aza tamin'ny alina nanofy ahoana izy no nyteny tamiko hoe teny hoe ahoana ka hoe tsy mahazo miteraka tsony ianao raha mbola teo velona ary ianao zany ngefa ohatrany tsy tonga saina mihitsy ka zany zavatra resahanao zany ve dia ampino fa maninona hono ary miteraka ka efa hoe mety anaraka hatramin'ny ainao honiko raha hafahafa koa zany nofinao zany za aloha mino fa tsy nofo tsotra fotsiny iny fa tena misy dikany satria misy ifandraisany amin'ny zavatra nazo atsika anie ary nampatsiahivy mihitsy ary anie reny zanantsika tsy nety reny sady ny ambarany anahy koa fa hoe efa fantatrao ny zany ka ahoana ny marina ary lisy ahoana fa tsy azoko inona ny zavatra fiainao ahy zany efa hatramin'ny zanantsika voalohany tsy nety iny mihitsy ny efa ny hafa manafy ny zavatra amiko ianao kinona ary nao feniko zay nofo koa ve dia ampiasa sainanao avelakeo ianao isaintsaina tsara fa lasa aloha tena lasa nyrito ny tojo losy ty tsy afaka mialatsony tsy maintsy milaza marina mitojo na inona ho fetraka tena losy ty valovato ny rojo amiko tika ka ahoana ry lisy mbola iziriziry tsy tsotra ny marina amiko ihany ianao mifona tojo mifona fa inona ny fonanao mifona ke ary tojo fa inona ho any fonanao nanafina zavatra taminao eny ka tena nafininona nanafininona ho menanao ny herinandro vitsivitsy talohany iterahako an'ilay zanantsika voalohany iny no niseho tamiko tamin'ny nofokoa rojo ary nilaza tamiko fa tsy hanataranaka ay moa zany natonga anao hoe natahotra tamin'ireny fotoana ireny
ka no everiko nofotra ny nofo rehetra ihany le izy tamin'ny voalohany kinanjo moa dia reny ny zavatra nitranga. Fa inona aloha ny antony dia efa nambarany ihany mantsy fa hoe fantatrao zany. Ka nozon'ny tompoko vavy angamba e. Nozoniny? Fa nozoniny ahoana e? Tena tsy azoko. Ka izay nifandraisako azy. Fa maninona ianao nozoniny ka? Raha vavinao anie tompoko vavy. Tojo nampirafesin'ny tovo anie izay miravavy e. Maninona? Nampirafesin'ny tovo? Dia nampirafesiny ahoana koa ka? Izany hoa tamin'izay le niara-mipetraka. Andriamanitro, tena vehivavy kely saina mihitsy tianao ty ka tsy nampoziko. Fa inona ny ao an-dohanao ao e? Natojo milela-paladianao Dia mba ahoana ozy izy rojo tamin'izany? Nandefitra izy, tena nandefitra. Vehivavy maivandoa. Tojo Milany ianao fa marikoriko na mahitanao azy. Natojo Zany ve na izao azy tsy mbola ampirafesinao mitovy ihany ah? Tamin'ny mbola teo rojo niaraka taminy ianao kindrindra fa efa mananteny zao. Efa célibataire. Tsy niaraka amin'izany tsony efa matoky ianao e. Hatramin'ny ovinany tsy niaraka tsony nareo e. Hatramin'ny rahantsika. Tsy mino an'izany ah. Tojo Mba ianao andehanako fa tsy. fa hoaiza ianao e. Ataonao inona izay aliako any e? Andehaka saina aloha sy andinika izay tokony ataoko. Nanafatra anao ary mama fa misy zavatra ho lazaiko anareo mianaka. Fa ahoana ry Tojo Teo anatrehany zava-nisy rehetra ireny dia nandinika sy nandanjalanja tsara aho nandritry ny volana vitsivitsy ka nanapa-kevitra fa hisaraka zesilisy. Tojo mifona e. Mamindrafo amiko re azy tsarahanao e. Tojo marina fa diso lisy nefa efa miaiky ny atsono izy ka mifona ho azy re anako. Efa nambarako anareo fa matoa ny androandro vitsivitsy a vao nanapa-kevitra dia mbola nandinika tsara aloha. Dia tsy amelava ianao ry Tojo. Nataonareo sotova aloha tsy asiako olana iny fa fiainanareo taloha zany e. Itompoko vavy raha teo aza moa nazaka fa ny tena tsy mety amiko dia isika tsy afaka hiteraka intsony. Tsy anohatra izay nilazain'ny tompoko vavy mantsy sao dia ny hainao tokoa ny anefa e. Raha tsy fidinao anao na voajanahary noho ny tsy iterahanao ry lisy a dia vonina nanja ny tokony omeko tsy nisy fepetra teo ambony hotely a. Saingy ny anao vokatry ny adalanao ka tsy rary ny angamba raha nikary ny manao ny ataony ka ny saka ny voatava-drambo ka azo menatsiny hafa alohantsika hifampitsodramy. Zay ry mama, tsy fidinao fa mba tia hanahataranaka koa dia azo menatsiny e. Atao ahoana moa anaka raha izay ny fahakevitroko? Fa ahoana? Manao antovo. Salama tsara fa misaotra ka. Manao any izy dahao. Salama tsara daholo izay fa ahoana aloha e. Inona ny ahatongavanao aty? Efa haingo daholo ny zavatra nahazo anao efa tantaray mama tamiko tamin'izay le niona farany e. Ka izay indrindra no antondriako aty aminao ry Tovo a. Hoe ahoana? Mafy loatra ny hanaovan'ny rojo ary Tovo. Ka mba sika hiangavy anao hiaraka ho eny amin'ny fasantsika sy ianao hifona sy angata-pamelana aminy. Hiaraka ho eny amin'ny fasana hoe? Eno a. Sady tsika sy ianao ihany anie no samy diso teo anatrehany daholo e. Eny e. No hoe ho eny amin'ny fasana aloha tsy misy maharatsy an'izany a. Sainga niaraka ho eny kosa tena tsy mety a. Aleo ianao ihany mandeha fa za koa afaka mandeha reny amin'ny fotoana hafa e. Fa maninona raha miaraka nefa tsika e. Tsy mety ho ah. Tsy ny tany ange fady ry lisy fa mivavambahoaka e. Ahoana ny fiveran'ny olona raha misy mahita antsika miaraka makeny. Ao ny teny hoe hifamerina amin'ny adalany talonga amby reto. Ary vady mihitsy dia mangata-tsodrano. Indrindra raha fantatra zareo fa nisaram-panambadiana ianao. Ao indray ny sasany ametsivetsiny hoe velona izy nampijaliana ka maty vao mitonatona ny aty amin'ny fasany sy ny sisa e. Tao marina tokoa aloha ny ianao izany ry Tovo a. Ka leo ary andefa veloma ianao e. Veloma any amin'izy da. Zay fa veloma ry lisy ary azakivy e.
nodikainao zato eteny mbola rovina izy dava ho efa ampidiranao reny kely satiny tsy rojo tsy anambady zany fa iny vehivavy iranao iny mbola sandandray no fa tsy otianao ka tsy akavady azy mihitsy ange ay fa mbola noho nytoetra ratsinao ilalao vehivavy fotsiny ka mba mila namana erahana fotsiny rojo ny fiarakarahana ihany tovy no miafara ny fanambadiana mbola averiko aminao fa tsy ilaiky miaraka amin'ny vehivavy ianao raha tsy efa tafita izy ataovy ampy ianao ny fampirafisanao anay miravavy zay ahoana ko iny nofoko iny tena mbola tsy nanonofo ohatrany mihitsy marina dia ono fotsiny ve iny sa misy dikany nefa toa mitovy amin'iny ange le nanaovan'ny tompoko vavy an'lisy tena misy dikany iny ka dia inona nefa ny ataoko sady za manana fotoana amin'ny fialana mihitsy rapitso aleoloha atory fa hito ihany rapitso sondrarainao teniko efa hoe tsy ilaiko ianao miaraka amin'ny vehivavy rehefa tsy hainao no misaraka aminy izany ampisaraka anareo fa dia hohitanao hanaovako azy tena nanonofy an'rojo indray marina ary tezitra be mihitsy ny fahitako azy teo voalina nefa nanonofy azy dia zao tongavan'izao indray tena tsy azo sanginy ity fa leo tanterahana ny teniny isarahako avy hatrany felana ary tonga dia hotsoroko amin'ny fanaja ny vadiko Allô? Izy io? Hopitaly? Fa ahoana tompoko? Felana? Fantatro felana ka. Namany afa ahoana tompoko? Voan'ny lozam-piarako ity izy dia mbola tsy mahatsiaro tena foana? Dia aiza ho aiza zao izy azafady? Misaotra anao ary fa ahoana aloha no nahafantarinareo ny numéroako hitanareo tany aminy efa nisy numéro roa hafanatsoanareo fa tsisy azonareo eny ary eny zay fa misaotra anareo tena zay le teny rojo farany tamin'ny nofoko alina loza marina dia inona ny ataoko andeha mangy any ve nefa sao dia mirongatra indray ny ateseran'ny rojo raha mahita makany ka zay vao loza ka tsy ho any amin'ny hopitaly any ary anga sao dia vonoan'ny rojo hoe zanak'olona iny ary tsy eo na amin'ny felana tsony koa hitady fomba hafa ilazako amin'ny fanapahan-kevitra isaraka so ihany aloha efa hitako ny tranony ilazako fotsiny izay olona hitako dia vita ny atitiko raha voalazan'ilay olona ny antso teo mantsy mbola tsy nahare ny fianakaviany
tsy ny andeha nambady anga sady sandroko vavy tsy anakanandria tsy andrarandry tsy anambady ho tsofoko rano a sy ndria azo vady ampiadanandria misaotra kely rojo zamay tsofoko rano ndri anambady sy ange ny amin'ny resaka hiteraka dia mbola mitoetra ary hitoetra mandra-pahafatindry ny teniko aza mihevitra niteraka mihitsy indri fa efa indrinto ary mba inondry fa tsy misangy a ka hitandre mandry ny teniko dia ho asiako marika eo amin'ny andrindria andriamanitro lozinina retsy no heveriko fa mba efa tsy tesitra nikotsony rojo ka nizondrisy ary inona ary zao marika eo amin'ny androko ao zao aleo aloha hiarina pirehatra jiro teo jerena hoe oay to misy rano ny androko aleo hoe ho safona tena raha fa inona ho ary lisy ty ohatra ny mahakivokivy andrity fa misy inona ho raha fa angamba ary mama ny anay sy rivo fa ahoana fa misy inona nisaraka anganareo samy ady tsy niady zay ary tsy nisaraka fa tsy maintsy efara amin'izaniko tsy azoko misy inona retsy irojo irojo fa nga ie niseho tamiko indray izy ry mama efa firy taona teoriana ve retsy dia ahoana tsy avelany any ambady ndry tsy nanakana izy ka nitsofany rano aza ka inona ary ny olany ka ny amin'ilay hiteraka ny eny mbola no amafisiny tamiko hoe reny tenin'ny taloha rehetra ireny zany ve retsy lalina zany ka tsy avelany hiteraka mihitsy zany ndry mandra-pahafaty ndry izay mihitsy ny teniny sady mba inoko ny fa tsy misangy izy tena sy marika teo amin'ny androko marika inona retsy voataitra tamin'ny nofoko aho dia ny androko no jereko avy hatrany dia inona ny hitandry teo hoe raha tena raha zany ny andro ndry ny androko tsy naratra fa nisy raha fotsiny teo tena tsy azo sangino zany azakivy retsy fa mahereza hivavaka ao andry ary mama dia andehanao maseraka ndry inona koa ty lazay ndry aza mampime retsy hanao masera ony zay sisa ary mama ny lalana hitako fampiononako ny tenako fa le anambady to tsy eto tsony mihitsy ka fa tena miresaka ve ndry ity samy vazivazy aloha tena ao anatin'ny eritreritro mihitsy mariny zany fa nga rety zany metsony indrina hoe olona efa ny saram-panambadiny efa rava mariazy zany ve dia atorandrindray ka le anambady any eo ohatrany tsy eto tsony indry ihany io fa zany masera zany aloha aza mieritreritra n'izany fa tsy eto tsony zany sady nifidirana amin'ny masera nke retsy ka antson'Andriamanitra fa tsy hoe vahaolana ho an'izay diso fanantenana teo amin'ny fitiavana akory efa firy taona ho an'izay ny nahafatesan'ny vadinao ritovo efa 10 taona mahery akia dia mbola tsy niaraka tamin'ny vehivavy mihitsy ve ianao hatramin'izay efa nisy ray ihany fa fotoana fo ihany dia nisaraka izay fananina no nisaraka tsy nety fotsiny dia nisarakako za koa ve zany raha nao vetivety fotsiny dia isarahanao avy eo sy inona koa ary zany resaka ao zany vao manomboka miaraka ve dia fisarahana ny resahana avelao any zany resaka zany ka eny ary rehefa mba sangisangy fotsiny ahy iny tsy isarahanao zany moa zaho za ange tena tianao ritovo
manjaranao tovavy tiaraka amin'ny tovoa misara amin'ny raha pitsy andra mbola teo velona fa ahoana arisy ianao io ka sy mila fanontaniana fa izay fotsiny misara aminy fa iza marina nefa ianao ny andidy amin'izany angaro ary dia hitanao hoe raha tsy mino ahy ianao dia jery eo ny tananao fa misy raha hoadray marina fa nofinako azy iny iza koa iny vehivavy mandrara tsy araka amin'ny tovo iny sa ve vady ny tovo iny ary le tanako hoe mandeha raka aleo mihitsy aloha rangaha rehetra ny jiro oay tena mandeha rany tanako nefa tsy misy ratra korona kely aza tena matahotra marina tena misy dika ny nofoko iny ka Evendry Mansoa manao ny tovo salama tsara Mansoa dia mipetrapetra misaotra re zao kiny aty amiko tokatrano-day ka andao ataondra raha antsika dia misy vehivavy amin'izay ato mba maika loatra koa ianao izany voafiriana izay ny raha antsika dia zao raharaha zao sady ny resahndry tena izy mihitsy io tena eo amin'ny sary eo ilay vehivavy hitako tamin'ny nofy ary tovariana be ndry izany fa inona ny andiny andrian'io sary io sary mivadinao ve io fa maninona ka tena mino fa sary mivadinao io sa tsy izany ka fa ahoana ho any ilazandrian'izany sary mivadinao fotsiny ve aloha io e nitefaliako ianao avy eo sariny io fa misy inona tonga tamiko tamin'ny nofy vehivavy io nefa olona tsy fantatro ary mbola tsy hitako akory ahoana tsara hoe eno na nofy an'io vadiko io ianao nitongavany tamin'ny nofy aho dia ahoana le nofinao ndrarany aho tsy hiaraka aminao ary ndrahona no fato mihitsy aza tena marina ve zany ry bodo tena marina izany ao nahagaga mihitsy izay nofoko izay efa neritreretiko ihany aloha hoe mety ho vadinao iny fa izao dia tena tsy hisalasalako fa tena izy mihitsy dia ao izany tena matahotra ary tovo efa mpanonofo ihany fa tiandray mitoraka ity tena hafa mihitsy ka mena fa tsy nofonofo fotsiny fa tena misy dika dia tena tsy ho afa-bela amin'ny tompoko vavy mihitsy aho izany ve efa 10 taona mahery aty aoriana dia ahoana ary tovo to lasa eritreritra be fotsiny ianao ka zany ve ry body tsy alasa eritreritra dia ahoana nefa ny hevitrao ka matahotra aho tiako nefa ianao fa tena matahotra so mba ataony rojo otrany felana eo koa ary ty zanak'olona ity ka dia ahoana ary tovo to mangina fotsiny ianao inona ho any hevitrao body za koa ty ianao saingy tsy maintsy hifampitsodranoga amintsika ny fahafatesana many tsy azo sangisanginy fa mino ve nefa ianao fa tsy nofotsotra fotsiny izay fa tena misy dikany ka mino ary tena fambara sy fampitandremana izany nofinao izany izany very tovo body tsy afeniko anao fa mbola io tompoko vavy koa nge nampisaraka tamin'ilay olona niaraka tamiko taloha izany ve fa ahoana ary nitongavany tamin'ny nofo koa ary ndrarany tsy araka tamin'ilay vehivavy mbola niona taminy ihany nefa kanjo naninona ary tovo voany lozam-piarako ity le tovovavy ary tena vomafy tokoa so ihany aloha fa mba sitrana somatsara ihany izy dia izay izany nisarahanao taminy izay indrindra tsy tiako faty izy efa taona maro lasa nie izany ary niveriko fa tsy andraharatsony raha tompoko vavy izay nirahako taminao nefa dia mbola izao indray ny zava-mitranga raha izany dia tsy tiana nambady tsony mihitsy ianao ka izay mifahazoko azy tena izay mihitsy ry body ka mitsodrananao ahy aleo sika tsy sangy fahafatesana tao sarotra ho ihany tovony anadino anao tiako any ianao nefa na za koa azy aneo tena tianao saingy aleo tsika mifampitsodrano tsy misy maratra toy izay atelo ny fasana ry body
tena mahasay ianao ry tovavy teo fatimarina angamba ianao ianao ve mifona re efa misaraka angeza izy toy ka inona mbola mitonantonananao tany an-tokantranoko ka nanapaka ny aminay mihitsy angeny nandehanako tany sady tsy nafeniko tany natongavanao tampoka ianao koa nge tsy nilaza tamiko hoe izy ianao farany resako aminao zao fa raha mbola mifanadala mivadiko ianao dia tiako ohatrandray tsika mifankahita efa nisaraka ho azay marina mino ahy ianao eny ary fa efa enonao zay tsy misangy tena ampidirinao vehivavy mihitsy tato tokantrano rytovoa mitady amihitsy ianao mifona rojo mifona efa naverimberiko taminao fa tsy mila asianao vehivavy manelingelona ny fiainanareo telo mianaka ka efa nisaraka anie zay ary za mihitsy ny natongavany teto nanapaka mombanay ary matokiry ianao fa tsy eritreritra vehivavy zany tsony mihitsy fa atokako azy menatao manontolo ny fitiavako sy ny fiainako rehetra ka zay atafita azy reo sisa ny matomatesako dia mbola mampitandrina anao ary tovoa fa raha tsy mitana an'izay teninao zay ianao dia tsy hisy fampilazana tsony ny hafa tonga dia vonoako izay vehivavy iranao sampatra ianao rytovo tena tsy namelanao raha tsy tafitanao izy menata marina aloha zay ry mama sady nisy koa ny fitahin'Andriamanitra sy ny fitsimbinany razany zao ka vatranao mihitsy ny tsy nanambady ka raha nanambady ange ry mama mety tsy tafitako toy zao izy ta ainao ihany zany renikely zaniko sady tsy mieritreritra vady zany tsony koa fa le angamba zao rojo kely any akoatrano mahita ny fiainanareo telo mianako fangato koa ary mama maty mbola mahita an'izay fiainany very le tia ny fanahany ny vatany ane ny loha pasany fa ny fanahany meny foana mijery atsika hitanao ihany reny nanaovany rojo any lisy farany reny efa miresaka an'izany ahy ianao ry mama fa misy tsy ambaratelo olazaiko anao ty tsy ambaratelo inona zany anaka za koa anie ry mama ka efa nanonofy any rojo zany ve anaka dia ahoana ny nofinao ny andray aloha dia ny fandrarana tsy hanambady na iaraka amin'ny vehivavy foana ny vetim-betesiny fa tsy mila renikely hono ny zanany zay zany nahatonga anao tsy nanambady tsony ka efa indro niaraka tamin'ny olona nge ary mamy tongava ny rojo sy ny sarahany foana le vehivavy voalohany aza nge ka asaika ny vonoa mihitsy zany ve anaka tena lalina zany tena misaotra zany efa ary mama fa raha tsy nisy azy tsy toy izao velively ny fiainanay telo mianaka tena manaiky ary mama fa mitsinjo ny fanahy maty mitsinjo anareo tokoa ny fanahy rojo satria tianareo indrindra fa nizana an'izay kely dia nilozany fa mety hamaly fa tokoa ny fanahiny maty anaka porofon'izany reny nanaovany any lisy reny dia tena tsy nanambady tsony tokoa moa zany lisy tsy nieritreritra n'izany tsony mihitsy izy ny anao masena azany ny tena fanindriny tao reny fahavoazany rehetra reny saingy tsy nety tsony dia io izy nanoka tena niarany asa amindry masera ao amin'ny fitazanany zazakamboty reny sery mamy mahavariana fiainana ka mahavariana tokoa indraindray anaka ka tsy maty marina zany ny fanahy mamana dia maty aza ny vatany sanaka fa raha zao zava-misy amintsika izao aloha dia azo inona fa tsy maty ny fanahy ary sady afaka manao sohoan'ny olona tsy fony izy nefa koa afaka mamaly faty amin'ny ratsy atiny atao tamin'ny tetỳ tany renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
valifatony maty nosoratany Rakotondrafara Jean Paul novelominy Fetra Sarobidy Le Mec miaraka amin'ny Vantso ny Ravo Ioly ary Saloy nandray feo sy nanatotosa tovy razana mamonjy sy Iolosoa